Tsy tsara itombo aminareo indray ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'izao marain'izao ifamparezantsika indray dia andeha ny Salamo fahafito amby dimampolo. Salamo fahafito amby dimampolo, ny andininy voalohany mitsahatra amin'ny andininy fahaefatra no idirantsika ny Tompo izao. Salamo fahafito amby dimampolo, andininy voalohany mitsahatra amin'ny andininy fahaefatra. Dia raha ny tompontsika amin'ny fiarantsika mamaky ny salamo manao hoe: mahamindra fo amiko Andriamanitra, mahamindra fo amiko, fa ianao ny alofan'ny fanahiko. Eny, ao amin'ny aliko nelatrao ny alofako, mandra-pahalasa ny loza. Hitaraina amin'Andriamanitra avy indrindra aho, dia amin'Andriamanitra izay mahatanteraka ho ahy. Aniraka avy any an-danitra izy ka hamonjy ahy. Raha miteny ratsy izay misafoaka manenjika ahy. Eny, Andriamanitra aniraka amin'ny famindram-pony sy ny fahamarinany. Ny fanahiko dia eo afovoan'ny liona, andro eo amin'ny masika aho, dia eo amin'ny zanak'olombelona, levina sy zana-tsipika ny nifiny, ary sabatra maranitra ny lelany. Amen. Vavaka isika ry havako. Andriamanitra ny an-danitra, ankehitriny izahay dia mahatsiaro tokoa ny soaben'ny ray sy nay avy aminao, dia ny arovanao anay tamin'ny fiainanay manontolo hatramin'izao. Misaotra Tompo, fa ianao dia manome toky anay hatrany ny amin'ny arovanao anay amin'ny fiainanay rehetra, rehefa manara-dianao marina tokoa izahay. Izany zava-tsoa lehibe ataonao izany indrindra no mahatonga anay ankehitriny faly ide rankalaza amin'ny voninahitra ny naranao indray eto amin'izao tempolonao masina izao. Mety zary ianao amin'izao marain'izao hiaraka aminay indray, ampahery anay amin'ny alalan'ny teninao izay rehetra ho tanterahanay eto. Tompon'Andriamanitra io, misahy ianao fanahy masina, fa vonona izahay ny ara-iasa aminao indray, mandritra izao marain'izao sy ny lavanandro rehetra iainanay amin'ny tian'io ity, ary mandritra ny fiainanay manontolo. Izany vavaka ataonay aminarinao Jesosy. Amen. Petraka nareo ry havako. Vavaka isika. Andriamanitra misaotra anao izahay, fa tonga amin'ny fotoana indray ahafahanay andre ny teninao, hamaky ny teninao. Dia sokafo re ny vavahady-sainay Tompo, ny fonina ihany koa, ahafahanay handray sy hampiasa izany eo amin'ny fiainanay. Ahatonga anay olom-baovao indray noho ny aminao Jesosy Kristy mpamonjy anay. Dia mitenena Tompo fa mihaino izahay. Amen. Ny Samuela faharoa ry havako no mofinainao antsika amin'ny tian'io ity. Samuela faharoa toko fahafolo, andininy fahasivy mitsahatra eo amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Samuela faharoa toko fahafolo, andininy fahasivy mitsahatra eo amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo. Amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary rehefa hitan'i Joaba fa teo anoloany sady teo ivony ny fahavalo, dia nifidy olona tamin'ireo voafantina tamin'ny Israely rehetra izy, ka nalahany hiady tamin'ny Sirianina. Ary ny olona sisa kosa nomeny ho entin'ny Abisay, rahalahany alahany hiady amin'ny taranaka Amona. Ary hoy izy: raha tsy tohako ny Sirianina dia vonjeo aho, fa raha tsy tohanao kosa ny taranaka Amona dia ho vonjeko ianao. Mahare zary, ka aoka hitomban-day isika ho amin'ny firenentsika sy ny tanànan'Andriamantsika, ary aoka Jehova anao ny sitrapony. Ary Joaba sy ny olona nanaraka azy nandroso hiady amin'ny Sirianina, ary dia nandositra ny ala teo anoloany ireo. Ary no nihita ny taranaka Amona fa nandositra ny Sirianina, dia mba nandositra koa izy ny ala teo anoloan'ny Abisay, ka niditra tao an-tanàna. Ary Joaba niverina avy namely ny taranaka Amona ka tonga tany Jerosalema. Amen. Ray masino, manamasinina amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry havako malala,
dia mbola hitombo aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fiadanany. Amen. Ity Samoela faharoa indray no akatsika ny afatra amin'izao anio izao. Tsy hamerina ny tantara aho satria tamin'ny aladitsika dia ny voasan'ny ray aman-dreny mpitandrina teto hoe inona tokoa moa na tonga n'io tantara io. Fa ny zavatra efa mbiantsaitsika izao dia ady lehibe mihitsy ity zavatra misy eto ity. Adin'ireo mpitaritafika anankitelo sy ny efatra sy ny vahoaka. Firenena ny Amonita, ny Siriana ary ny Israely mifanandrina eo. Izay no misy eo amin'ity soratra masina izay eto anoloantsika ity. Ny afatra riavako dia izao: rehefa resy lahatra ianao fa miaraka aminao Andriamanitra eo anatrehan'ny ady, dia sahia miatrika izany. Sahia miatrika izany. Rehefa resy lahatra ianao, rehefa ao aminao ny finoana an'Andriamanitra, finoanan' Jesosy Kristy, ny amin'ny ady izay hatrehana, dia tonga dia atreo izany ady izany. Aza miandry. Ny hitantsika eto dia miamanatona ireo Siriana sy Amonita ireo hiady amin'ny zanak'Israely na ny fireneny Israely. Manatona. Ary ny fomba fahavalo dia toy izany tokoa. Rehefa mbola tsy rototra ianao dia manatona anao hatrany izy. Noho izany ravako dia ilaina ny fahavononantsika hiatrika ady. Izany no ilain'Andriamanitra amintsika, fahavononana. Ny fahavononana nefa dia mira efa misy hery hatreny izany ao anatinao. Andeha ry havako nefa hojerena ihany ny atao ambadika izao tantara izao. Ny ao ambadika izao fanafihan'ny Amonita sy ny Siriana izao ry havako dia fanjanahantany. Ary raha toa ka mandresy amin'ny ady izy dia babony avokoa, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy eo amin'ireo zanak'Israely ireo. Ary ny tanjona lehibe amin'izany amin'izy ireo dia ny hanafoanana ny finoany Israely an'Andriamanitra. Fa ny fivavahana misampy, ny fivavahan-diso, zany no hoentiny eo amin'ny zanak'Israely. Ary dia zanahany amin'ny lafiny rehetra ireo zanak'Israely ireo. Nafahan'Andriamanitra tamin'izany nefa ny zanak'Israely teo ambany fanapahany Davida, mpanjaka izay mpanjaka sitrak'Andriamanitra teo amin'ny fanjakana. Inona kosa ary no ahafahantsika miaina sy editsika amin'ny fampaheriny amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia izao ry havako: io karazana fanjanahana na ady avy any ivelany tonga aty amintsika io dia tsy mitsahatra mihitsy izany, fa mandeha hatrany. Ary ny zavatra avy any ivelany maro samy hafa tonga eto amintsika ireny dia ny hanafoana ny finoantsika an'i Jesosy Kristy no tanjony. Raha tsy hiresaka ry havako, eto amin'ny fiangonana FJKM tsika no miresaka izao. Fa ny finoana silamo izao dia efa manano-bohatra aty amintsika, ary fenoany moské avokoa. Ny toerana rehetra mety ho isaky ny fokotany ary izany.
na mbola tsy misy olona aza aloha dia ajorony eo mitaty izay mahatsiaro resiresy anady hatrany avy any. Jereo koa fa maniry ohatry ny anana izao ny fivavaham-baovao fivavahana kristianina ihany amin'ny toerana maro samihafa ary vahiny avokoa no mitariky ireny ny akabeazany. Izy ireo nefa amin'ny fotoana anankiray dia mitambatra ho hery mieritreritra andresy ny fivavahantsika. Izany zao ny zavatra misy zao zany riavako. Izany no ady atrehantsika ara-pivavahana. Ary raha marivo isanosana ny kristianina dia any amin'ny lafiny ara-ekônômika no tia no harenina eo amin'ny olona, zany no ahariariny. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra ara-ekônômika, mampandroso ara-bola, mampandroso ara-toekarena, mampandroso amin'ny lafiny tena, ivelan'ny tena. Dia mitovy amin'ny paradisa n'ireo fivavahana jodaisma ihany no heviny dia ny hoe i Jesosy Kristy dia saritsariny ihany. Ary ny paradisa koa dia tsy paradisa ara-panahy zany fa paradisa ara-nofo indrindra aza. Zany ry havako no ady atrehantsika ankehitriny, ka tsy mila varim-bariana isika amin'ny fiainantsika andavanandro fotsiny, fa mila mieritreritra zany tsika amin'izany ady lehibe izay atrehantsika izany. So ihany fa misy an'ity tenin'Andriamanitra amin'ny andininy 12 ity manao hoe mahere zary aoka isika ho toy reto mpitaritafika avy ao amin'ny Israely reto, mpirahalahy mianala mifampahery. Ary rehefa hanaovan'ny olona tambabe avy any ivelany ihany isika dia mba vonona koa isika amin'ny lafiny rehetra. Satria ady amin'ny fahavalo ara-panary avako ny tena ndresana teo dia izao, aoka hifototra tsara tsika amin'izany finoana an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany. Hifototra tsara tsika amin'ny fianarana ny tenin'Andriamanitra isan'andro toy izao ataosika izao, satria io no sabatra roa lela, io no sahafa manakona mba tsy hahatonga ny zana-tsipika ny Satana ho any amintsika. Dia averiko indray ry havako ny lazaina teto maly, aza sangisangina ny fahavalo fa hatreo mivantana izy raha toa ka ilainy zany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, izay ny voalohany iny. Fa ny faharoa manaraka izao dia hoe eo anatrehan'ny ady izay atrehantsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro satria miaramily reto resahana eto amin'ny miady reto zany izao, miaramily dia amin'ny Israely, dia ny zavatra mila fantaritsika tsara eo amin'ny fiainantsika dia hoe inona moa no andraikitra eo amin'ny ady izay atrehako isan'andro, atrehako ny fahavalo. Sao dia sanatria aho misantosantoko ny andraikitry ny hafa, satria hitantsika eo fa efa misy eo ny mpitaritafika napetraka Andriamanitra. Andriamanitra dia mametraka mpitarika mandrakariva mba hahafahana mandrindra ny fiainam-pivavahana, fiainam-piarahamonina. Napetraka Andriamanitra zany eo amin'ny tantara ny soratra masina manontolo. Enina teo amin'ny mpianatra Jesosy koa aza dia nasiana mpitarika zany. Misy mpitarika mandrakariva, misy mpitondra mandrakariva, toy ny hoe aty amin'ny fiangonana misy mpitondra fivavahana, any amin'ny sampana maro samihafa dia misy ny mpitarika, tompon'andraikitra
dia samy manana ny anraikiny avokoa ny olona rehetra izay vo tonga ny fandreseny fa tsy manao tamba be any fotsiny ho le adin'ny ankizy talomo hoe manao totaboka alefalefa any fotsiny fa zay afarany any afarany fa ny ady atrehana zany zao eto dia misy mpitarika ary misy tarihana am'ireo tarihan'ireo dia mbola misy andraikitra maro samihafa izay sahaniny olona tsiraray avy ny andraikitra dia tsy hoe andraikitra fotsiny fa misy toerana hipetrahana koa satria zany ny paipakady maro samihafa izay tsy maintsy apetraka ahafahana mandresy dia mila miady amin'izany isika rehetra inona moa ny antony ry havako ny antony dia zao rehefa samy manana ny andraikiny sy mahatsapa ny andraikiny avokoa ny olona rehetra dia tsy hifampitsabaka andraikitra ary dia ho avoroana ho avy telo eny ny hery ilaina amin'ny hiatrehana ny ady ny fanontaniana ary zao ry havako dia zao amin'ny ady atrehantsika isan'andro inona no andraikitsika inona no andraikitrao mpitarika ve ny andraikitrao tarihana ve ny andraikitrao amin'ny sehatra maro samihafa io any amin'ny sampana na any amin'ny fiainana andavanandro amin'ny miaramila koa aza dia misy fotsiny hoe mpahandro sakafo fotsiny mamelona misy hirakiraka fotsiny mitondra afatra maro samihafa mandeha be dia be zany ny andraikitra satria ady moa ny resantsika eto dia samy manatanteraka izany atsakany sy andavany zavatra tokony ho tsaroantsika koa nefany raha vao resaka iraka andeha hiady no resahana dia tsy fotoana lava be akoatr'izany fa ilay antsointsika hoe mission no tanterahana iraka ao anatin'ny fotoana voafetra dia manotanteraka izany sika toy izany ry havako ny asantsika eo amin'ny fiangonana eo amin'ny sampana maro samihafa fa ny asa tanterahana amin'ireny dia tanterahana amin'ny fotoana voafetra dia koa ny ianao ohatra dia nofidi ny vahoaka an'Andriamanitra ianao anao n'izany asan'ny dekona izany dia manotanteraka izany ianao mandritra ny fotoana efa voafetra atreto ka atreto vita iny dia mivadika mission hafa ndray ianao raha toa ka tsy dekona intsony miaramila ny resahana eto raha vao miaramila dia natao anao izany asana miaramila izany mandra-pahafatiny ny toerana hiadiana sy ny andraikitra sahanina no mety ho samihafa araka ny toerana sy ny fotoana io izany tsika ry havako dia tsy tokony ho kivy amin'ny ady atrehantsika ara-panahy na ady atrehany amin'ny fiainana andavanandro koa amin'ny asa tanterahana eo amin'ny fiangonana fa rehefa manotanteraka amin'ny andraikitra ray mitendren'Andriamanitra aloha ianao dia tanterao izany amin'ny fomba rehetra ahafahanao manotanteraka azy miaraka amin'Andriamanitra rehefa vita izany andraikitra izany dia anontany indray Jesosy manao hoe Jesosy vita iny inona indray ny asanao manaraka ny asan'Andriamanitra raha vao akanaina dia very ny olona satria lasa makamakaina any koa hoe vita iny aloha ny ady voalohany aleo aloha akakaina tsy hivavaka tsony aloha tsy hamonjy maraim-baovao tsony aloha fa aleo aloha akakaina kely fa tena reraka tsy misy izany ny asan'Andriamanitra fa ny asan'Andriamanitra dia tanterahana isan'andro san'andro 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 tafika moa eto ny resahana miomana zao ny fiangonana rehefa aorindrina kely indray nantanteraka tafika masina ry havako tafika masina ady izany atrehan'izany tena ilaitsika no mandeha amin'ireny zao mantsy rehefa mijanona ao an-trano foana ny olona anankiray dia miareraka izy ao an-trano dia ao an-trano ao anatina rindrina efatra ao toy izany koa tsika
na dia hoe fiangonana azy ity rehefa mijanona eto mandrakariva tsy mivoaka eto mihitsy isika dia reraka ho azy isika ifampijerijery fotsiny eto fa mba mivoaka ivelany toy ny fiainany zanak'olombelona rehetra zany ny fiainan'ny mpanompo samy koa dia toy izany rehefa tsampa mifarera-dreraka izy dia makahery avy any ivelany izy avy amin'ny alala ny tapakazo ve sy ny hery rehetra izay any ivelany any izay erany miara-miasa amin'ny satana any dia mahazo hery vaovao indray izy maika fa isika ilayntsika ny mivoaka ivelany mba hahafahantsika manango-kery indray hiatrehana ny ao anatiny amin'ny fitoriana ny filazantsara no izany ravako dia ilaina ny mandeha mifanandrana mivantana amin'ny satana any ivelany any hahafahantsika mahazo hery vaovao indray hitrehana ny ato amin'ny fiangonana ka ilaina izany manao tafika masina izany anomanana antsika mba hahafahantsika mahazo hery vaovao indray aza variana amin'ny ety fotsiny dia miandro ny tonga dia faly fotsiny sika dia mitehaka ay misaotra an'Andriamanitra fa dia tonga ry zareo reny fa aizany andraikitsika amin'ny fitoriana ny filazantsara averiko indray ravako aza maika ny andeha ho any ivelany nefa raha tsy miatomboka tsara ny ao tokantranonao hoy ny foloany Efjekema manao hoe ny kristianina te hijoro tsara sy te haresiny fony ny favalo ny satana marina dia ny kristianina mivavaka ao an-trano manao fotoam-pivavahana isan'andro ao an-trano atomboa eo zany ahafahanao mahazo hery tsara hiatrehana ny makany ivelany ary dia vao mijoro fotsiny ianao toy reto zanak'Israely reto dia mitsoaka ny fahavalo tsy mila miteny akory fa vao mijoro fotsiny isika dia mandositra atsika ny fahavalo rehavako malala ao amin'ny tompo roa no afatrano lazainao atsika teo voalohany rehefa hiadrikady tonga dia atreo ny ady aza miandriandry fa ny fahavalo dia manatona trany tonga dia atreo ny ady aza miatrikady rery nefa fa Jesoa no mpitaritafika mahery indrindra miarahamy izy no arao faharoa zavatra nolazaina teo ry havako dia izao manoloana ny ady anefa dia efa taro tsara hoe inona ny andraikitra ao anatin'io ady io toy ny andraikitsika ty amin'ny sampana maro samihafa sy eo amin'ny fiainantsika inona ny andraikitsika tanterao atsakany sy andafany zany andraikitra ao zany aza mitsabaka ny andraikitry ny hafa aza betsikera fotsiny ny andraikitry ny hafa fa ny anao tanterao zao anefa ry havako hamarana anazy indraindray dia toa mety misy faharesena ihany eo amin'ny ady tsarovy anefa fa mety ho faharesena aranofo fotsiny zany fa tsy faharesena ara-panahy akory tsarovy ny teny Jesosy Kristy manao hoe nao rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana mankandeha asa ty amiko fa Jesosy tsy mba mandahtsika mihitsy izany ary avako malala ao amin'ny tompo amin'ny fihetrentsika ity lavanandro ity indray dia efa taro hoe inona ny ady ho atrentsika atreo zany inona ny andraikitsika manoloana izany ady zany tanterao zany andraikitsika zany mahereza ry havako amen vavaka isika Andriamanitra ao misaotra anao izay no ny amin'ny teninao izay nambara taminay indray tamin'ity anio ity tamin'ity androany ity fa izay tokoa dia mila miatrikady isan'andro isan'andro ary ady ampahara-panahy izany indrindra mba hiatrehana izany tompo dia ampaherezo amin'ny alalanao fanahy masina izay ahafahanay miatrika izany avy hatrany tsy hiandryandry satria raha vao miandryandry izay taraiky ny fanapahan-kevitray amin'ny ady izay ho atrehanay dia manatona anay hatrany ny fahavalo ary dia mety hatahotra sy fararemotra indray zahay Tompoandriamanitra io ireto vahoakanao reto zao dia hiverina any amin'ny tokantrano ny fiarahamonina ny asany indray dia ampitombo ny heriny hiatrehana ny ady-piainana hiatrehana ny ady maro samihafa ara-panahy izay tsy maintsy hatrehana isan'andro isan'andro zany
satria mila miaro ny fanahana izay ao aminao Jesosy Kristy. Tompo, manoloana ny ady izay hatrehanay koa nefa dia mila mahafantatra tsara ny tenanay zahay hoe iza tokoa moa zahay, inona ny ndraikitra sahaninay amin'izany ady ara-panahy mety ara-nofo koa izay tsy maintsy hatrehanay isan'andro izany. Ary dia no fanamasina hanoro anay izay tokony ho ataonay, fa tsy hitsabaka ny andraikitry ny afo izay amin'ny ady izay hatrehanay, fa samy anatanteraky ny azy avy izay mba ho hery mitambatra andresenay ny fahavalo miaraka, dia ilay satana fahavalonay izany. Tompon'Andriamanitra io, ireto mpanomponao reto ary raha hijoro vavolombelona amin'izany dia taio arovy ambino, ataovy mahita fiteo masonao indray androany, anio ataovy manana fifaliana sy fiadanina aminao Jesosy Kristy. Ny tomponay io izay tsy voatononay indray tamin'ity anio ity sy amin'izao androany izao dia ianao ny mahalala ny mahasoa anay tsiraray avy, mahasoa ny ankohona anay sy ny fianakavianay. Ataovy aminay izany. Vavaka izao atambatra amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianarinao ny mpianatra ao fa izay manao hoe: Ranay izay ny an-danitra, ho masina anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ity atany tahaka ny an-danitra. Omeo anay io ny anasaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namela anay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafany amin'ny ratsy, ho anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa amin'ny finoana ny tsodrano tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika, manao hoe: ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy. Amen. Petraka ianareo ry havako, hivavaka mangina isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.